tsy misy lalana ary anisan'ny voamafy satria maromaro ihany ny olona namoy ny ainy tao anatin'le cyclone farany teo. Dia androany tsika hiezaka handatsaka ny vary izay fanampianan'ireo olona reo amin'io tanàna io miaraka amin'ny tafika anabakabaka sy ireo tafika tanety izay efa le toerana ahafahantsika manampy an'ireo olona reo mba ahafahan'izy ireo manana misy amin'ny sakafo zany satria sahirana tokoa ireo vahoaka amin'ireo faritra commune rurale ny Fandriana. Izany indrindra dia ny tafika anabakabaka ampiasaina miaraka amin'ny rétroplan Cessna reto ahafahantsika hoe tonga dia mba tonga rehetra ampelantanan'ireo vahoaka ireo ny fanampiana ara-sakafo izay ilain'izy ireo ary ilain'izy ireo maika tokoa zany. Kanefa zany livraison par heure moa filazana azy dia anisana opération sarotra raha atao amin'ny tafika anabakabaka. Kanefa kosa antsika zao dia efa manana mpanamoro manana traikefa afaka manao an'izany mission zany ry ahafahantsika manakaiky hatrany ny vahoaka malagasy.